Miarahaba rakizy. Mahafinaritra indray fa hiaraka eto tsika ao anatin'ny fotoana fohy. Dia izaho ary toy mahazatra antsika dia inona moa ilay hira ataontsika? Izay indrindra ora mamy andeha ary tsika hiaraka hira ataovy mafy tsara sady vavaka ilay izy. Tao ary. Mahafinaritra mandrakariva mihira n'iny hira iny. Amin'ity anio ity isika dia mbola tsy hiala ihany fa ao anatin'ilay loha hevitra manao hoe Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Inona hoe? Jesosy ilay mpampianatra lehibe. Betsaka izay efa nampianarin' Jesosy antsika izay a. Ary tianareo no ampianarin' Jesosy? Tianareo ve izy ny mpampianatra? Tsara izany. Ary izy a tena mahay mampianatra. Ary ny zavatra ampianariny antsika dia zava-dehibe ary mitondra fitahiana, mitondra fiovana ho an'ny fiainantsika rakizy. Androany isika dia hianatra indray fa ny zavatra nampianarin' Jesosy antsika dia hoe miainga amin'ny zavatra madinika. Ahoana hoe? Miainga amin'ny zavatra madinika. Izay indray no ampianariny antsika. Tadidinareo ve le mahakasika an'ilay talenta? Miainga tamin'ny zavatra manao ahoana ny talenta? Tonga dia 10 ve? 4 aloha? Kely aloha? 5 aloha? Na 3 aloha? Dia tia miainga koa hoe 2 aloha? Miainga amin'ny zavatra kely a? Dia avy eo dia atao ahoana? Ampitomboina. Izay no ampianarin' Jesosy antsika. Fa tsy tonga dia hoe ohatrany hoe tonga dia boum, zavatra ngeda be, na hoe mila zavatra mipoaka be mihitsy izay vao hanao zavatra. Nampianarin' Jesosy isika rakizy a hiainga amin'ny zavatra madinika. Toetra kely anankiray no ampitomboina dia lasa lehibe. Fahaizana kely anankiray dia ampitomboina dia lasa lehibe. Jereo ngeta ao anatin'ilay fanoharana ny amin'ny talenty, rehefa nivakitsika ny eo amin'ny Matio 5:20 dia ny 1:20 dia hozy izy hoe hoy ny tompo taminy, tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky taminy inona aloha? Kely. Nahatoky taminy kely ianao dia ho tendreko mpanapaka n'inona? Be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ny fanjakan'Andriamanitra dia manana toetra mampiavaka azy. Dia izay mahatoky amin'ny kely, izay vao mitantana ny lehibe. Ary io fifalian'ny tompo io dia ilay fiainana mandrakizay. Io rakizy a, ilay fiainana miaraka amin'i Jesosy, ilay toetran'i Jesosy, ilay fifaliana miaraka amin'i Jesosy, miainga amin'ny zavatra madinika aloha rehefa mahatoky sy miainga amin'izay zavatra madinidinika izay, manao tsara ny zavatra madinidinika, dia ho hitantsika fa
afaka niaina miaraka amin'ny Jesosy, afaka nomeny Jesosy zavatra bebe kokoa, afaka ny hanana ny toetra ny Jesosy mihitsy ary. Tsika angety tonga dia tampotampoka eo dia tahaka ny Jesosy fa mitombo tsikelikely, mitombo tsikelikely, mitombo tsikelikely, ary izay ilay fiainana mandrakizay. Andeha nge raisintsika indray ny fampianaran'i Jesosy anankiray e. Andeha ho jerentsika ny marika toko 14. Marika toko 14 dia ny 17 ka hatramin'ny 20. Fampianaran'ilay mpampianatra mahafinaritra izy ity, anoharany ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra. Dia jereo anie miainga amin'ny zavatra kely ozy izy Jesosy, ny fanjakan'Andriamanitra. Andeha nge vakitsika ilay izy dia arahantsika tsara mihitsy. Marika toko 14 dia manomboka eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20. Ary hoy izy, ahoana no anoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary inona ny fanoharana anoharantsika azy? Tahaka ny voatsinampy izy, izay kely noho ny vorehetra raha voafafy amin'ny tany. Fa rehefa voafafy kosa izy, dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vaventy ka azo vorona manidina hitoerana ny aliny. Ny alokan'izany. Manahoana hono ny fanjakan'Andriamanitra? Ny fanjakan'ny lanitra ohatra ny inona hono? Voatsinampy. Amin'ny teny frantsay dia hoe graine de moutarde. Kely izy noho ny vorehetra. Tena kely anie izany e. Kely noho ny tsaramaso. Mbola kely noho ny voananana ary angambany. Fa rehefa afafy amin'ny tany izy dia tondrahana tsara, dia maniry ka lasa lehibe misy rantsana vaventy dia azo ny voromanidina hipetrapetrahana ny alokany. Hitantsika rakizy, oharin'i Jesosy amin'ny zavatra madinika foana. Ny zavatra ny fiainana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany, raha tiantsika ny ara-onina amin'Andriamanitra dia mila miainga amin'ny zavatra madinika. Ny tenin'Andriamanitra dia toy ny zavatra kely ny andraisantsika azy. Androany izao tsika dia mandray zavatra kely fotsiny. Fa rehefa avelantsika hamoa ao anatintsika izany, dia ho lasa fiainantsika, lasa fiovana lehibe eo amin'ny toetrantsika. Izay ilay hoe lasa ngeza be noho ny anana, noho ny hazo sasany izy, dia misy rantsany lehibe, lasa mamokatra be eo amin'ny fiainantsika, lasa olona mahafinaritra be tsika, lasa miova be ny toetrantsika. Dia azon'ny olona ianteherana isika rakizy, azon'ny olona angalana fanampiana isika, ho reharehan'ny dada sy neny isika, ho reharehan'ny sekoly isika, satria manana toetra miavaka be. Miainga tamin'ny zavatra manahoana tsika rakizy? Kely, toetra kely, matoky kely, manao merci, misaotra tompoko, manao bonjour, manahoana tompoko. Tsy mba miavinavina, miainga amin'ny hoe tianenao, zaraiko ny gotehako, na dia zavatra kely ary, dia lasa asantsika iny lasa toetrantsika iny fomba fanaontsika iny dia lasa manana toetra tsara sy miavaka isika rakizy rehefa mandeha ny fotoana. Dia lasa mendrika ny fanjakan'Andriamanitra isika. Iza ny teo any an-danitra tsangano eny tanany. Fa ny fiainana any an-danitra dia homanina sahady eny ety. Tsy hoe rehefa ho avy Jesosy efa hita daholo ny zavatra rehetra izay vao hoe anao tsara fanabe amin'izay anao an'izao amin'izay satria sao dia tsy tonga any an-danitra. Fa izao sahady tsy miandry lehibe, fa izao sahady dia miainga amin'ny zavatra kely, toetra kely, mahafinaritra kely, mahatoky tineno famerim-bola, tsy mangalangalatra na dia zavatra kely ary eo, na dia atao hoe mofo ary, dia mitombo izany dia lasa fiainana mahafinaritra be. Dia izay ilay hoe fanoharana nampianaran'ilay mpampianatra lehibe, hoe miainga amin'ny zavatra kely,
dia lasa ngeza be, dia lasa toetra tsara ary lasa fanampiana ny hafa. Tia ny hafa ny mahita antsika, tia ny hafa ny maka toetratsika, maka tahaka ny toetratsika ary mitondra fifaliana ho an'ny hafa. Iza mba te hitondra fifaliana ho an'ny hafa? Zakoa! Eny ary mino fa mitondra hafatra vaovao antsika indray izay rankizy ary mitondra fanapahan-kevitra. Hoentsika bavaka? Tahoary akombona ary ny tanana dia hivavaka tsika ondrika ny loha. Andriamanitro, misaotra anao izay no ny teny izay nomenao. Te hanana toetra tsara ngeza be izahay. Te hanana ny toetra ny fanjakan'ny lanitra izahay. Dia ny toetra ny Jesosy izany. Mbola kely anefa izay Jesosy. Tsy hanananay daholo ireny, fa ampitombohy ny toetra kely hanananay. Ampianaro izay mba hiainga amin'ny zavatra madinika, ka ampitombo izany, kolokolo an'izany, ka ho lasa toetra tsara anay izany, ho lasa fiainanay izany, ary ho lasa fitahiana ho an'ny hafa ny fiainanay tsirairay avy. Amboary izay Jesosy mba ho toanao eo amin'ny androm-piainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay vavaka. Amen. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Famirabantsika rehetra rankizy amin'ity fandarana zamahandro. Ny ataontsika androany dia salade de fruits. Tamin'iny ny ataontsika dia légumes maro loko, dia izao indray ny voankazo maro loko. Ny voankazo ampiasaintsika amin'ity dia anana, misy koa ny fraise, dia ny banane moa izany vokatra foana dia eo foana izy. Dia ny manga. Rankizy ireo voankazo ireo dia raha hitanareo samy mena, dia jaune, dia orange. Satria ireo manana ny voankazo rehetra manana ny antsoina hoe antioxydant, fa ireo no tena manana be dia be miarantsika amin'ny aretina samihafa. Ny akondro nataontsika voaloha tamin'ilay izy efa voatetika daholo moa izany ilay voankazo rankizy. Dia nampitsika citron kely izy mba tsy ho mavomavo ilay iny. Afangarontsika amin'izay ary izy rehetra. Alefantsika aloha izany ny ananasy. Dia ilay izy ataontsika amin'ilay masaka tsara eny. Satria misy antsika ankizy tsy tia an'ilay voankazo marikivy ireny. Dia vita izay rankizy dia tsika zatra dia ampitsika citron ilay izy reveo. Tsika isan'andro tokony mihinana iray citron par jour. Alefantsika izany ilay citron. Tsika rehefa manao salade de fruits
dia zatra ampiana siramamy foana ilay izy, dia nefa ny siramamy manala an'ilay vitamine ao anatin'ilay voankazo, dia ilay siramamy izany afaka solontsika tantely. Ilay izy koa afaka ampiantsika tsy asiana siramamy sy tantely fa raha mamy ilay voankazonao dia afaka to dia vita izay ilay izy. Izao ny ao anatin'ilay baolina antsika, dia afangarontsika amin'izay. Dia manasa tanana foana ankizy alohan'ny manao sakafo rehetra satria ireo tanantsika ireo misy maloto ilay avy milalao ireny. Sady ny tsara miaraka amin'ny dada sy neny na zoky na zandry. Vita ankizy ny fangaroana ilay izy dia vita daholo ilay izy dia andao amin'izay tsika anandrana kely. Tsara be ilay izy ankizy fa tokony ataonareo miaraka amin'ny ray aman-dreninareo na zoky na zandry dia veloma daholo ankizy. Ny fahasambaran'ny tokantrano izay indray no anohizantsika ny resaka fanabeazana androany. Tamin'ny farantsika ny resaka hoe io tokantranontsika io dia tokony ho fiangonana voalohany, izany hoe atsangatsika ao ny altara izay misy fampivavahana maraina sy hariva miaraka amin'ny ankohonantsika, dia mitarika izay misy filaminana ao, firaisan-kina ao, fifankatiavana. Ny fahasambaran'ny tokantrano, ity zavatra anankiray ity nefa dia izao. Ahoana ny ahatonga ny tokantranontsika ho sambatra? Matetika ny olona araka ny fihevitry ny olona, ny ankamaroan'ny olona dia izao hoe ny olona mifandray amin'ny alalan'ny fanambadiana ny fahasambarana. Izany hoe ny olona anankiray izany rehefa hanambady dia izay izy ilainao iny, ohatran'ny hoe hiditra amin'ny resaka fahasambarana. Diso anefa izany hevitra izany. Satria izao ny fahasambarana dia tsy zavatra vatany-potsiny ao an-tokantrano. Raha ny marina tsisy an'izany ao, tsy misy mininona ao amin'ny fanambadiana afa-tsy izay hoentintsika ihany. Izay hoentin'ny oray-pianakaviana, hoentin'ny renim-pianakaviana. Izay ny atao hoe fahasambarana. Ary zavatra voleny izy io ahorona ny fahasambarana tahaka ny voninkazo tsara tarehy dia adiditsika ny mikolokolo sy mikarakara azy mba haniry tsara ilay izy. Dia ohatran'izay koa kolokoloina, karakaraina dia tonga ao an-tokantrano ny fahasambarana. Ary ny fahasambarana dia volena amin'ny voan'ny fitiavana, amin'ny voan'ny fahafoizan-tena. Izay ny tena ananantsika ny atao hoe fahasambarana tahaka an'i Jesosy Kristy namoy ny ainy teo ambony hazo fijaliana nolotra ny ainy, fahafoizan-tena ny ananana fahasambarana. Ary efa teneniko teo hoe tahaka ny
nataon'i jesosy kristy a nanolotra ny aino an'ny olombelona dia manana fahasambarana tsika tsirairay avy. Noho izany aoka ho katsahantsika ho akatsahan'izay manoro tokantrano mihitsy ny ahasambatra ny vady aman-janany aloha. Renao zany raha mieritreritra noro tokantrano a dia izao hoe tsy efa misy fahasambarana ao fa ianao no hitondra an'ilay inona hitondra an'ilay fahasambarana ary raha sambatra ny ankohonanao a dia ho sambatra koa ianao. Taddio tsara ray aman-dreny ray sy reny namana isany fa azonao atao ny manao tetikasa mba hahatonga ny tokantranonao ho sambatra. Azonao atao zany manao lisitra ianao inona no ahafahan'ny tokantranonao higoka fahasambarana ary taddio fa voalohany indrindra amin'izany le lesony resahantsika tamin'ny voalohany dia hoe ny fanaovana ny tokantranontsika io ho fiangonana voalohany dia efa anisany ny ahasambatra. Azonao atao ve ny manao lisitra androany, lisitra izay tena zavatra ilaindreo vady aman-janaka ao mba hahatonga azy anana fahasambarana. Fa ahatonga ny loha hevitsika lehibe moa dia hoe vavahadin'ny lanitra ny tokantranontsika, tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Ao amin'io tsy tratratsika zany zay raha tsy misy fahasambarana ao ka manomboka androany dia manaova lisitra. Inona ny lisitra? Azoko entina ao an-tokantrano mba higoka fahasambarana amin'ny vady aman-janaka ary ho tratra ny tanjona vavahadin'ny lanitra io tokantranoko io manomboka androany. Dia hotoizantsika indray ny lesona, hotoizantsika indray ny torohevitra amin'ny fotoana manaraka. Misaotra antsika makasitraka antsika manaraka ny fandaharantsika mandrakariva. Sandla sakhe esingcwele ngithwele nzima ngezinhlupho wahlala nami wangipha ingoma entsha wenza umhlaba omuhlene kanye zizinhle khona emkhathini wangipha ingoma entsha ngokufa emthini engihlenga ngaluthando uJesu wayithwala yonke imthwalo yami sandla sakhe esingcwele wangipha amanzi okuphila dumo kuyena wangipha ingoma entsha wenza umhlaba omuhlene kanye zizinhle khona emkhathini wangipha ingoma entsha ngokufa emthini engihlenga ngaluthando wenza umhlaba omuhle ezinhle khona emkhathini wangipha ingoma entsha engihlenga ngaluthando wenza umhlaba omuhle ezinhle khona emkhathini wangipha ingoma entsha engihlenga ngaluthando wenza umhlaba omuhlene kanye zizinhle khona emkhathini wangipha ingoma entsha engihlenga ngaluthando. Mandudu nawa puna
miandrimitalo miankafianao feontsa milaza tena ty miandradranao odory foaizy foai ny fonao fa izy tondra fiainana vavao faliony antsony resony tanany hoanao ny fitiavany Nandunduna wampuna iznifu na wasimana kavali rasani lefitiavani nufidi adela izanuvana enyana yana deyana tapani evicha fuere so wampute so Nandunduna wampuna so mianjimitalo miangavana feunza milaza tena ti mianjanjana uturi fuai ni funa fa izy tundra fiainana vava faliuni antsony resony tanany hoanao ny fitiavany Nandunduna wampuna izy fo na wasimana kavali resony le fitiavany nufidi avela izanuvana enyana yanao deyana tapani evicha fuare so wampute so raisina fifaliana sy tombontsoa trany a ny miaona aminao atao anatin'ity fandaharana ity ary hitondrana aminao koa ny toy n'ilay roa hevitra lehibe a zay rahantsika manao hoe ny fiavian'i Jesosy tena izy marina ve.
fanontaniana fiaikana zay fa novalintsika nandritra ny fotoana naharitratra izay a niarahantsika tamin'ny pasteur Andrea Paratiana Fanera. Mbola vonona trano izy anoho ny dia miaraka amintsika ankamamy izany tenin'Andriamanitra izany. Miarabanao tonga soa pasteur. Fifaliana mandrakariva namana dinao no ionana sy rahantsika mandinika ten'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandarana izao izay tena zava-dehibe tokoa ary manonona ny fianarana tompo aminao ankoa izay manana faharetana sy fitiavana ny fandinena ten'Andriamanitra, Andriamanitra ny hita sy hanatanteraka ny famonjeny ho amintsika rehetra. Ao amin'ny Matteo 5:20 tsika no nijanona resaka an'ireo virjina 10 efa nanomboka nitondra fanazavana mikasika azy ireo ianao efa noresantsika teto ny ampahany mikasika ny hoe fanala izay tena tanan'izy ireo izay voalaza fa manondro ny tenin'Andriamanitra izay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalany. Toy ny fiarah-mianatra ataontsika pasteur menanao avy hatrany fitenenana. Enas ndao mafisitsika mandrakariva namana dinao zany lay loha hevitra lehibe de le hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve. Zay le izy. De andao am'fisitsika tsara lay tanjona tiatsika ho tratrarina amin'ny alalan'ity fandarana sy fandinena ten'Andriamanitra ty. Tanjontsika zany de ny hoe tsy anapirofo hoe misy ve ny fiavian'i Jesosy, tena isy ve ny fiavian'i Jesosy. Tsy izay le tanjontsika satria ny fiavian'i Jesosy de efa voalazan'i Jesosy raha teo fa tena izy ho avy izy. Zay de le izy. Tsy mila porofona hoe tena isy ve le fiavian'i Jesosy, tena ho avy izy. Tsy mila porofona fa Jesosy tena mihitsy no efa nilaza fa ho avy indray izy. Saty zay? Fa ny tiatsika ho tanterahana ihany koa dia izao, tsy anapirofo ihany koa tsika hoe tena efa akaiky marina ve le fiavian'i Jesosy. Tsy izay koa le ataontsika. Satria raha mijery tsika zavatra misy eto amin'izao tontolo izao maro zavatra misy ohatra fotsiny zany zao ny zavatra ny seho voaingana izay nalaza sy niparitaka nanerana zao tontolo izao zavatra ny seho tany faritra Dubai tany nisy toe-javatra niseho izay napatahotra ny olona dia rehefa mahita ireo toe-javatra ireny zany dia indraindray alaim-panahy zany tsika izay teny hoe tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy, efa io fa miseho ny loza eto amin'izao tontolo izao iny ihany koa zany namanadinao dia efa nazaventsika tsara tao amin'ilay Matteo 4:20 fa ireny zavatra ireny ady, filazana ady, horotany, mosary sy ny sisa dia milaza amintsika fefa akaiky ny fahataperan'izao tontolo izao. Efa akaiky ny fahataperan'izao tontolo izao. Ity tany ity efa akaiky ny fahataperan'ity tany ity. Zay iainantsika, saty zay? Fa mahakasika le loha hevitra dia hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve? Dia tsotra ihany. Ny tanjontsika dia izao. Mino sika fa ho avy Jesosy ary tena ho avy izy. Ny fantaniana petraka tena vonona ny amin'ny fiavian'i Jesosy vetsika. Tsy noho le toe-javatra miseho eto amin'izao tontolo izao, tsy izay loatra, tsy miankina amin'izany. Fa raha tena inotsika fa isy marina ny fiavian'i Jesosy, vonona ny amin'ny fiavian'i Jesosy vetsika. Jererenao tsara fa izay foana ny fomba nitondrantsika ny fanazavana. Izay natonga antsika hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa ny zavatra niseho. Ary jerevantsika ihany koa tao amin'ilay Matteo 2:20 tahaka ny fanasana fampakaram-bady ny fiavian'i Jesosy. Misy zavatra miseho ary ireny zavatra ireny zany dia mampafantatra antsika hoe inona no tokony ataontsika zany zao. Raha tena mintsika fa isy marina ny fiavian'i Jesosy, inona ny zavatra ataontsika zany zao ary inona ny zavatra tokony hiainana. Dia zay le manontany hoe tena misy marina ve le fiavian'i Jesosy. Satria rehefa samy mandinika amin'ny fiainantsika, fiainan-tsirairay avy
tena isy marina eo amin'ny fiainanao ve le fiaviany jesosy? Ny fiainanao ve mampiseho fa tena isy marina fiaviany jesosy? Ny fiainanao ve mampiseho fa tena ho avy marina jesosy? Zay zany le ataontsika hoe angla hitondrantsika ny fanazavana. Eny ary miresakantsika eo amin'le Matio 5:20 miresaka ny amin'ny fampakaram-bady izy io dia reo viljina 10 zay nivoaka hitsena mipapakatra, ny andry mipapakatra. Sady zay iza mipapakatra? Jesosy mipapakatra. Dika zay ifanoarana io zany dia miresaka ny amin'ny fiaviany Jesosy satria miandry ny papakatra zay andray an'ireo olona nasaina ary eo viljina 10 reo dia miomana hiditra ao amin'le fanasana. Zay aza dino le viljina 10 ane dia miomana hitsena papakatra ka miomana hiditra ao amin'le fampakaram-bady miaraka amin'le papakatra. Fa inona ny zavatra an'izao? Nitserevantsika tamin'ny farany zany tompoko dia hoe voalohany toetra n'ilay izy anankifolo, toetra n'izy anankifolo dia voalaza fa viljina izy. Zay viljina izy. Tsy verenantsika tsony fa izany ihany koa ny zavatra zay tokony iainanao zany iainantsika zany zao. Raha miomana hitsena an'le papakatra tsika tompoko dia mila manana ny toetra io tsika viljina. Dia iny le voalaza ny Apokalipsy 2:14 manao hoe ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy, tsy voaloto fa viljina izy, tsy voaloto. Zay zany le izy. Dia ozy zany dao tsy verenana tsony zany le izy fatoizantsika le izy. Avy eo zavatra nataon'ireo vehivavy 10 reo ihany koa mitondra fanala, manana fanala. Dia namakitsika tamin'ny fandarantsika farany fa ny ten'Andriamanitra no fanilo sy fanazavana ny tongotra ao izy. Salamo 1:17. Ten'Andriamanitra no fanilo, fanazavana, fanala. Dikan'izay ireo viljina 10 zay niandry sy niomana hitsena amin'ny papakatra reo dia manana ny ten'Andriamanitra izy tompoko. Manana an'ity ten'Andriamanitra ity dia tsy nafampaipoly. Dia zao nefa tsy hoe nanana fanala ihany izy fa manina le fanala? Mirehitra le fanala, mirehitra le fanala, mazava le fanala. Dia fanazavantsika koa zay tamin'ny farany teo le hoe mila mazava le fanalatsika, mila mirehitra le fanalatsika. Dia tsy na fa le ten'Andriamanitra ny fanala dia mila mazava io ten'Andriamanitra io, mila mirehitra zany le ten'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, mila mazava amin'ny fomba ahoana. Dia iny le vakitsika tamin'ny fandarana farany Jaona 5:7-30 dia aussi Jesosy hoe dinionnareo ny soratra masina, dinio ny soratra masina. Ary Jeremia 5:12-20 dia aussi izy ny ten'Andriamanitra hoe hitako ny teninao ka nohaniko ny teninao. Dia faranantsika tamin'le Apokalipsy 1:17 dia aussi izy ny ten'Andriamanitra hoe sambatra zay mamaky, miaino ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Zay zany le hoe mirehitra le fanaly. Dia ny teny tamin'ny farany teo na manadinao hoe betsaka tompoko ny olona kristianina moa zany mino an' Jesosy ary mino fa ho avy Jesosy, ho avy le papakatra. Betsaka reo zay miandry an'le papakatra no tahaka le viljina 5 adala. Viljina izy io zany efa nazavantsika hoe voavela eloko izy, voasasa amin'ny fahotany, voadio izy, tsy voaloto izy, mitandrina ny fitafiana izy tamin'ny alalan'ny batisa no nanasana an'le fahotana sy ny namelana ny elony sady zay dia avy eo nitafy an'i Kristy manana fanala dia tsy na fa ny ten'Andriamanitra kanefa tsy mirehitra amin'ny fanala, tsy mianatra ny ten'Andriamanitra, tsy mamaky ny ten'Andriamanitra, tsy mandinika ny ten'Andriamanitra ary tsy mitandrina zay voasoratra ao anatiny. Maro ny tratran'izany na manadinao maro, tena maro ny tratran'izany. Ary eo no mahadiso fanantenana ny olona rehetrarehetra
tahaka an'ireo vijina 10 aza dino any amin'ny faraparan'ilay tantara fanoarana ny dia izay zavatra aseho hoe nanantena mihitsy any reto vijina 10 reto nanantena ny tafiditra ao amin'ilay fanasana e sady zay ny hafarana izy io tonga tao teo ihany le izy nandondora zareo nanantena ny tafiditra tao tafiditra hoe tsy tafiditra mbola iverenantsika zay any amin'ny tapany farany any fandao jerevantsika ara mitoy n'ilay fanoarana ary dina no voalazany ten'andriamanitra dao amaky an'ity toko sy andinity isika jaona toko 5:10 andininy 7 jaona toko 5:10 ny andininy 7 no andeha vakitsika jaona toko 5:10 ka ny andininy 7 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany raha miray amiko ianareo jesosy le mpapakatra raha miray amiko ianareo mifandray amiko ianareo zay zany tiany olazainy mifandray amin'ny jesosy amin'ny endriny samihafa vavaka sisy sady zay fa ampiny le izy ary fahitansara le izy hoe ahoana le hoe firaisana amin'ny jesosy ahoana mitoetra ao anatinareo ninona izy teniko zay le fanala tompoko zay le fanala mirehitra vokatra amin'ilay fiaina tsy vitany hoe miray amin'ny jesosy fotsiny fa misy olona manana an'izay fihevitra zay namanadinao eto dia tena ahitsy ny fomba hitenenana azy za rehefa mivavaka dia efa ampy anazy zay tsy atsy za rehefa makana am-piangonana indray mandeha isan-kerinandro dia efa mety zay ozy izy jesosy eto raha miray amiko ianao ka mitoetra ao anatinao ny teniko mila mirehitra amin'ny fanalanao tompoko mila mirehitra amin'ny fanalanao mitoetra ao anatinao ny tenin'andriamanitra zay dia miteny amin'izay izy hoe angatao zay tianao angatahana fa ho azonao ho tonga aminao izany rehetra izany dia ahoana le hoe mirehitra ny fanalanao mirehitra voalohany zany miray amin'ny jesosy ianao faharoa mitoetra ao anatinao ny ten'andriamanitra mitoetra ao anatinao ny ten'andriamanitra dia mirehitra le fanalanao dao antsika maky ny ten'andriamanitra jaona voalohany toko voalohany ny andeny 5 ka hatramin'ny 7 no andeha vakitsika lao ary jaona voalohany toko voalohany ny andininy 5 ka hatramin'ny 7 ahoana ny fisehon'le hoe mirehitra ny fanala manana fanala mazava mirehitra dao ary jaona voalohany toko voalohany ny andininy 5 hatramin'ny andininy 7 ary izao no teny renay taminy ka ambaranay aminareo Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny raha Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'io tarehetra mazava tompoko voalaza ny ten'andriamanitra andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina ao aminy mazava izy dia ozy izy ao amin'ny andiny fahenina raha hoy isika tahaka le fijina 10 zany zao io isika koa dia tsenan'le miandry an'le mpapakatra dia raha hoy isika manana firaisana aminy isika tanteraka le teny Jesosy hoe raha miray amiko ianareo manana firaisana aminy tsika ozy izy kanefa mandeha maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina raha misy zany olona milaza fa manana firaisana amin'ny Jesosy izy dia mandeha mazava ny pirofo fa manana firaisana amin'ny Jesosy le olona mandeha mazava fa raha milaza izy fa manana firaisana amin'ny Jesosy nefa mandeha maizina mandainga ozy izy baiboly anie mazava mandainga izy ozy izy sady zay ahoana ny fisehon'le izy andiny 7 dia ozy izy
Ara mandeha amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika firaisana amin'i Jesosy zany. Ary rehefa manana firaisana amin'i Jesosy tsika dia izao ny zavatra miseho. Ary ny rahan'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Hitanao dia miverina any mifandray amin'ilay hoe tsy voaloto. Ireo ny tsy voaloto ary tsy nanatsiny. Tsisy lainga koa tao ambavany. Sy nofitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ny akanjony dia nofitsiny sy nosasany tamin'ny rano zanak'ondry. Tsy nisy lay tao ambavany. Tsy mandainga izy. Dia ahoana le hoe tsy mandainga? Dia raisiny eto zao le hoe tsy mandainga izy. Dia hoe manana firaisana amin'i Jesosy izy Mandeha amin'ny mazava dia izy. mandeha amin'ny mazava. Zay izy ny tsy mandainga. Fa raha hoe manana firaisana amin'i Jesosy izy nefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga izy. Dia le vijinina folo izay tsenam-papakatra, vijinina, voadio, madio, tsisy tsiny, tsisy lainga tao ambavany. Ary manana fanala mirehitra, izany hoe mandeha amin'ny mazava. Mandeha mazava. Mapy toko sy andehan'ny ray anankiray fotsiny tsika namana adino. Mbola tena azo azavaina misimisy izy io fa ndao feratsika alizy toko sy andehan'ny ray no vakitsika. Manampy an'ilay fanazavana. Tsy mialo amin'ny jaona voalohany ihany, jaona voalohany, toko faharoa. Dia andao mba vakitsika kely ny andininy fahasivy, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fahasivy hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo. Manaraka tsara sika. Jaona voalohany toko faharoa andininy fahasivy hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankala ny rahalahiny. Dia mbola ho maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitonana ao aminy. Fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa atsamba ny masony. Zay. Ahoana le hoe mandeha amin'ny maizina? Dia ahoana le hoe mandeha mazava? Io zany mazava tsara. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny inona izy? Mbola ao amin'ny maizina ihany izy. Zay no mahatonga le teny hoe zay manana firaisana, zay milaza fa manana firaisana amin'i Jesosy dia mandeha ao amin'ny mazava. Dia mandeha amin'ny mazava. Fa raha milaza ianao fa manana firaisana amin'i Jesosy kanefa mandeha amin'ny maizina dia mandainga ianao. Dikan'izay raha ampifandraitsika ireo, raha milaza ianao fa manana firaisana amin'i Jesosy kanefa mankahala ny rahalahinao, satria izy hoe zay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina. Raha milaza ianao fa manana firaisana amin'i Jesosy kanefa mankahala ny rahalahinao dia mandainga ianao. Azatsika tsara zay ny le hoe ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve? Raha tena miandry an'ilay mpapakatra antsika io tompoko dia tsy iza fa Jesosy mipapakatra. Manahoana ny fifandraisanao amin'ny rahalahinao? Vijina ve ianao? Zany raha ohatra tonga dia hitsika lisy. Manahoana ny toetranao? Voadio ve ianao? Tsy voaloto ve ianao? Tsisy tsiny ve ianao? Tsisy lainga. Tsisy lainga. Zay le izy. Ary miaraka amin'izay mirehitra ve ny fanalanao? Zany hoe mandeha mazava ve ianao? Sao dia mbola mandeha maizina ianao? Satria ny zavatra sao namana dinao amin'ilay Mateo 5:20 ny fanalan'ilay dimy adalany tamin'ny voalohany mirehitra. Fa rehefa nahatrela izy izy mipapakatra teo no nampiavaka azy. Ilay dimy endry mbola mirehitra foana ny fanalany. Fa ny dimy adala kosa nanaona ny fanalany? Maty. Mirehitra tamin'ny voalohany fa rehefa nahatrela mipapakatra maty ilay fanala. Dia lasa tao amin'ny maizina izy. Zany anie zavatra miseho ny namana isany. Amin'ny voalohany zany ianao izy ianao hoe za tena manana firaisana amin'i Jesosy ka za tena
ohatran'izay zany e de mandeha mazava mifankaty sy ny sisa mifankatyana amin'ny rahalahy sy ny sisa fa rehefa mahatrela ny fiavian'le mpapakatra de mety ho faty le fanalanao de lasa maizina ianao de zay ny mahatonga le fankalana sady zay fankalana lasa mifankala lay vehivavy zay mampiseho ny fiangonana ny vehivavy mifankala kanefa miandry ny mpapakatra ao a miandry ny mpapakatra izy de mifankala ndao maky toko sy andinina anankiray tsika ao amin'ny jaona toko 9 ny andininy 12 ao mba vakitsika kely zay ten'Andriamanitra zay jaona toko 9 ka ny andininy 12 jaona toko 9 andininy 12 ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe zany fahazavana zao tontolo zao zay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavana iny zareo tsara le ten'Andriamanitra zany zay milaza hoe zay manana firaisana am' Jesosy mandeha mazava de mandeha mazava fa raha mandeha maizina izy de mandainga izy tsy marina zany tika zay zany de hoe tsy marina hoe ianao ve manana firaisana am' Jesosy nefa anao mandeha amin'ny maizina tsy marina zany tika fa raha manana firaisana am' Jesosy ianao de mandeha mazava ary ny fisehoan'zay hoe mandeha mazava zay fitiavana ny fisehoana tia ny rahalahy satria zay mankala ny rahalahiny de manao maizina izy ao a de eto Jesosy de miteny de ozy Jesosy zaho izy Jesosy za no fahazavana Jesosy le fahazavana ary zay le voalazany jaona toko 5:3 hoe dinio ny soratra masina lay fanala zany lay fanilo dinio fa ireo no manambaran Jesosy ny ten'Andriamanitra manambara ao Jesosy sady zay de miteny Jesosy eto hoe izany ny fahazavana zao tontolo zao de ozy izy izay manaraka zay le hoe mandeha mazava tahaka azy eo amin'ny mazava hitany namina dino am'izay le jaona voalohany toko voalohany andiny fahinina milaza zay hoe izy zay mandeha mazava raha mandeha mazava tahaka azy eo amin'ny mazava tsika de manana firaisana tsika ozy izy mahafinaritra ane satria Jesosy ny fahazavana de zay manaraka azy manaraka an' Jesosy manaraka an'le mpapakatra de mandeha mazava ihany keo satria izy ny fahazavana mampatsiaro an'le re amin'ny apokalipsy hoe reo de manaraka azy naiza ale zay zany zao le apokalipsy 4 le vakitsika lay tsy voaloto le vilitsiny ozy izy tsy voaloto fa vilitsiny izy tsisy tsiny tsisy lainga atao ambavany nanaraka ny zanak'ondry izy naiza le de tsika eto koa zany tompoko miandra le mpapakatra tsika io de ten'Andriamanitra milaza fa izy no fahazavana le mpapakatra zany tsy iza fa Jesosy de zay manaraka azy de mandeha mazava inkeo izy ozy izy ary anana ny fahazavanaina ary tsy hatratra azy maizina am'izay fotoana zay tsy mandeha maizina izy namaranantsika n'ity tapanyity namanadinao de zao lay fanala dia mila solika ao anatiny sady zay mba hampirehatra azy ao a mila solika ao anatin'le fanala mba hampirehatra azy ny solika fanahy masina ny solika ndao mamaky ty ny ten'Andriamanitra atsika ndao maky ny ten'Andriamanitra jaona toko 5:10 jaona toko 5:10 ny andininy 4 jaona toko 5:10 ka ny andininy 4 fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray de ny fanahin'ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'ny ray de izy no vavolombelona anambara ahy zay tsara ozy izy le jaona toko 5:10 ozy izy Jesosy dinino anao ny soratra masina fa ireny manambara sady zay baiboly zany dinio fa ireny manambara de petsaka ne ny olona toko mamaky baiboly petsaka mamaky sy mandinika aty fa sy mandeha mazava izy sady zany ny zavatra am'seo hoe mamaky baiboly ianao
fa tsy mandeha mazava ianao fa mbola mandeha maiza zany hoe mbola mankahala ny rahalanao sy ny sisisy fa ahoana ny aprehatra le fanilo na le fanala ahoana no atonga le fanala irehatra sy azava fanay masina le solika de ozy izy ny ten'Andriamanitra fa raha tonga ny mpananatra zay iraiko aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara aniza an Jesosy anambara an Jesosy Jesosy le fahazavana sady zay le jaona toko favara izany fahazavana ozy izy Jesosy zay manaraka de andeha maizina izy andeha mazava izy azafady andeha mazava de voalaza eto fa ny fanahy masina no vavolombelona hanambara an Jesosy le mazava izay mahatonga le hoe ny solika fanahy masina le solika satria raha tsisa ny solika io de tsy mazava le fanala tsy mirehitra le fanala raha tsisa le solika ny fanahy masina no vavolombelona manambara an Jesosy iza manambara azy ten'Andriamanitra de mba hampazava an'ity mba hampirehitra an'ity eo amin'ny fiainanao ary mba hatonga an'ity ho fahazavana eo amin'ny fiainanao de mila n'ilay solika ianao de tsy na fa ny fanahy masina mampirehitra azy zay manambara an Jesosy mampirehitra azy raha zay ny ilazantsika anazy de mazava be le izy namana dinao ao amin'ny jaona toko 1:10 andiny 7:10 jaona toko 1:10 ka andiny 7:10 fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalina anareo ko amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny no lazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo zay mahafinaritra tena ampy mihitsy ny fanazavany ten'Andriamanitra mazava raha tonga ny fanahy fahamarinana lay fanahy masina io lay solika de ny zavatra ataony izy no hitaridalana anareo zay tsara izy no hitaritra anareo ho amin'ino azy izy marina ho amin'ny marina iza marina Jesosy marina sady zay jaona toko 7:10 izaho no lalana sy fahamarinana ozy izy Jesosy marina jaona voalohany ihany koa milaza an'izany ny toko 2:7 raha fantatrareo fa marina izy de zay manao marina ny zanany naterany izy le fanahy masina no hitaridalana anareo amin'ny marina ary tsy teny ho azy izy ozy izy fa izay reny no ambarany ao aminareo na ny zavatra ho avy aza dia ho lazainy aminareo amin'izay fotoana izay tompoko dia mirehitra le fanalanao zay le izy tanteraka zany le fahazavana amin'izay fotoana izay rehefa misy an'ilay solika amaky toko sy andena ray tsika namina dino amaranantsika an'le fanazavana sy anaporofotsika n'le hoe ny fanahy masina no solika zay mampazava sy mampirehitra ny fanala ao a raha nytenitsika teo hoe Andriamanitra de mazava tsy misy maizina ao aminy zay milaza fa manana firaisana aminy kanefa mandeha maizina de mandainga izy fa raha mandeha mazava tsika tahaka azy eo mazava de manana firaisana isika ao a mahafinaritra ny teny a de ozy izy indray le teny izay mankala ny rahalany de mbola maizina mitoetra ao maizina sady zay ndao amaky toko sy andinina raha tsika Galatiana toko 5:2 ao mba vakina kely Galatiana toko 5 ka ny andininy 2 Galatiana toko 5 ny andininy 2 fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharipo fahamoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po tsy misy lalàna manohitra izany zay zavatra voalaza de ozy izy fa ny vokatry ny fanahy vokatry ny fanahy dia fitiavana voalohany eo fitiavana izay le hoe raha manana firaisana amintsika de mandeha mazava ka raha mandeha mazava tsika fitiavana
fitiavana fa raha ohatra tsika mankahala ny rahalahy toetra maizina ihany toetra maisintsika dia manaona le fanalanao maty tsy mazava azony namana tinao hoe dia izay le virjina 5 adala manana fanala tsy mirehitra fa nefa tsy mirehitra satria tsisy solika le solika mampirehitra le fanala ary rehefa mirehitra le fanala mazava le fanala dikan'izay vokany fitiavana io galatiana 5:5 vokatryilay solika zay mampirehitra le fanala fitiavana fiadanana fifaliana fanaovan-tsoa famarinana famoram-panahy zay zany le izy naminadinao dikan'izay tompo dia zao miverina amin'le loha hevitra lehibe tsika tena mampieritrehitra ny fiavian'i Jesosy tena isy marina ve miomana hitsenan'ny mpapakatra ianao isika miomana nihiditra amin'ny fanasana fampakaram-bady zanak'ondry dia ndao tena andiny tena tsika tsirairay avy manahoana ny fanalantsika mazava ve ny fanalantsika sa maty ny fanalantsika mampazava ny fanalantsika le solika zay le izy mampazava ny fanalanao solika dikan'izay nisy solika ve manana solika ve miasa ao anatinao ve le solika ka mampazava ny fanalanao ka tsy toetra maizina ianao ary tsy mandeha maizina kanefa ianao manantena hitsena mpapakatra ary manantena nihiditra ny amin'ny fampakaram-bady sisisy eny ere mazava dia mazava ny ten'Andriamanitra mbola azo tohizana hatrany satria mbola be deabe reo fifanohizan-kevitra anatin'ireo toko sy andinina izay nivoaboasana teo kanefa dia manapetra ny fotoanantsika mbola iaona isika anohy amin'izany dinidinika izany amaly an'ireo fanontaniana rehetra manitidika anao fa andeha aloha ho apetraka mavaka indray ny fiainany mpanaraka ny fandarana pasteur ena re mivavaka tsika fa tiako somary mamitina kely namana dinao satria nandritra ny fandiniantsika le loha hevitra zany dia naka lohateny naka zanatoateny maromatsika dia ny zanatoateny voalohany nalaitsika dia hoe tahaka tamin'ny androny noa le fiavianzana Jesosy io dia avy eo faharoa tahaka ny fanasana fampakaram-bady dia zao zany izy namana dinao miresaka tamin'le solika tsika teo hoe le solika ane no mampirehitra le fanala ary rehefa tsy misy solika dia maty le fanala zany hoe maizina mitoetra maizina zany ilay vejina 5 adala nandeha tamin'ny maizina izy mandeha maizina satria tsy mirehitra ny fanalana tsisy an'le solika ahoana ny fisehon'izay zay mankalany rahalany dia mbola maizina izy dia averintsika tany amin'ny andro noa namanadinao movety zany zavatra aseho tamin'ny andro noa dia ozy izy ny ten'Andriamanitra le amin'ny Genesis 9 ny 7 dia ozy izy Andriamanitra hoe tsy hanapaka mandrakarivo amin'ny olona mifanahiko zay le solika tsy hanapaka mandrakarivo amin'ny olona mifanahiko io tsy nanana solika zany le olona tsy nanapaka tompon'ny olona tsony lay solika dia tsy na fahafanan'Andriamanitra dia inona zavatra anseho nandeha maizina izy dia inona voalazany mahafinaritra be le izy dia eo amin'ny 7 amin'le Genesis 9 dia ozy izy hoe ary ny fisainanana rehetra avy amin'ny fony dia ratsy zay mahafinaritra le fandineny zay no mahatonga le hoe ny fiavian'i Jesosy tahaka ny tamin'ny andro noa ary tahaka ny fanasana fampakaram-bady ake zany mitovy ny zavatra anseho mitovy ny fomba ilazana azy fotsiny no samihafa ny ray safidrano ny ray fampakaram-bady fa ny zavatra anseho mitovy ary zavatra iainantsika ankehitriny zao koa dia mitovy amin'izay ko zay lisika mahafinaritra to fa dia miraso atsika mandrakariva ka mba ho vonina mitsena n'ilay mpapakatra isika zay ho avy ndao hiaraka hivavatsika raina izay ny an-danitro misaotra noho ny teninao miandry anao zay Jesosy ilay mpapakatra ka andray anay ho any amin'ny fanasana fampakaram-bady zanak'ondry aoka tompo tsy ho diso fanantenana izahay
tahaka anareo fihetsena dimy adala izay nanantena nihiditra any amin'izany fanasana izany nefa tsy hitafiditra satria tsy nanana n'ilay solika dia ilay fanahy masina ka tsy nazava ny fanalany. O Jesosy eo, aoka mba hitoetra ty anatinay izany fanahinao izany, ka ny fiainanay dia azava ary izahay dia andeha amin'ny mazava mandrakariva. Manoloana ny toejavatra rehetra miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity, aoka tsy ala aminay izany fahazavana izany. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay mivavaka. Amen. Everiko fa feno kisarisary mifamatotra ao anatin'ny saintsika ao amin'ireo toko sy andininy maro izay manerana ny baiboly mikirakaraina teto ny zantsika nitondrana fanazavana. Ny fanahy masina ilay mpampianatra izay ekentsika ne no anamboatra neny anjaro fanapa-kevitra ka tena ho zava misy marina ny fiainantsika tsirairay avy izany hoe tena ho avy Jesosy. Ankasitrana ny pasteur Leopartina Fanera nanaiky nitondra ny famelam-pianarana amintsika teto. Isaorina koa no pijery nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany ho amin'ny manaraka indray.